Tsy afaka natomboka ny fanadinana baccalauréat sampana teknika teto Mahajanga androany maraina. Raha ny tokony ho izy dia tamin'ny 7 maraina teo no nanomboan'ny adina voalohany, saingy noho ny tsy fahatongavany laza adina sy ireo mpampianatra tompon'andraikitra teto amin'ny foibe mpanadinana dia tsy nisy fanadinana nandeha. Ny antony dia mitokona ireo mpampianatra eo anivon'ny Université ny Mahajanga noho ny fampiatonana Andriamatoa Rabesa Zafera Antoine amin'ny mahafilohan'ny Université ny Mahajanga azy. Fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitondram-panjakana taorian'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny asabotsy teo. Batra hita efa nandeha ny lera tokony hanaovana an'izay zavatra zay, mbola tsy tonga ny tompon'andraikitra avy any amin'ny université sy ny sujet izay io ataon'ny mpianatra. Inona moa zany ny fipetrazo raisina fa dia votery tsy tanteraka zany ny androany. Very fanahy mbola velona araka izany ireto mpianatra ireto, satria raha teny anivon'ny université no nilpoiran'ny olana dia izao ireto mpianatra aka baccalauréat ireto no mizaka ny vokany ankehitriny. Alahelo izahay satria ny saina sy ny rehetrarehetra zany efa vonona hiatrika ny fanadinana ary tsy androany ihany no atao fanadinana fa mbola misy ny rapitso, mbola misy ny amin'ny herinandro ambony. Ka ny androany zany aloha tsy tanteraka, malahelo zany zay mazava ho azy manoloana zany satria nahoana no dia atao ohatran'izao izahay. Efa tonga teto nijery akaiky ny zava-nisy ireo solon-tenam-panjakana eto an-toerana ary nijery ny fomba rehetra ampandehanana ny fanadinana. Ny fitokonana izay ataon'ny zareo amin'ny université dia misy fiantraikana aty amin'ny fampandehanana ny baccalauréat teknika androany maraina teto. Dia tonga eto moa izay nijery zava-misy ary nanapa-kevitra miaraka amin'ny tompon'andraikitra maro samihafa fa tsy maintsy ampandeha ny examen ny baccalauréat eto Mahajanga. Anjaranay no maka disposition par rapport amin'izay fa tsy lazaina eto inona zavatra ataonay fa zavatra azonay ambara fotsiny hoe tsy maintsy misy baka eto ary mandra-patapitra ny fotoana. Fantatra ary fa raha pitso talata dia tsy maintsy isy ny fanadinana, fa ireo lazadina izay tsy vita androany dia averina amin'ny fotoana mahamety azy. Raha hoantsika ato anatin'ny faritany Mahajanga dia ny eto an-tampon-tanàna ihany no misy olana, fa mizotra tsara kosa ny fanadinana any Maeva tanàna, Mandritsara sy Maintirano.